ISPM moa amin'izao fotoana izao dia mamarana ny taom-pianarana 13 efatra ambin'ny folo sy 12 vita tretiny ny fanadinana famaranana ary namaranana ny taona ohatra ny isa-taona moa zany a dia fiarahana amin'ny faly izay nizarana ny araka tamin'ny mpianatra ary nanasana ireo mpanakanto izay nanafana ny fotoana androany. Ny taom-pianarana ity moa no mifarana fa ny fikarakarana ny fidirana amin'ny taom-pianarana manaraka zany a dia manomboka eto indray a ny fisoratana anarana amin'ny fitsapana na ny sivana amin'ny concours zany a dia efa misokatra ho an'ireo efa manana baka ary ho an'ireo izay miandry mivala amin'ny baka koa dia miandry ny fivalian'ny baka fa tsy tara akory raha mivaly ara ny baka vao misoratra anarany. Dia ny fitsapana moa zany amin'ity taona ity dia amin'ny faran'ny volana oktobra ary ny fidirana mianatra dia amin'ny faran'ny volana novambra ho avy izao ny taom-pianarana 4 ambin'ny folo sy 12 5 ambin'ny folo sy 12 ka dia mirary fialan-tsasana mahafinaritra ho an'ireo vao navita ny fanadinan'ny baka ary ho an'ny mpianatra SPM rehetra izay navita ny taom-pianarana tamin'ity taona ity. Misy ihany koa ireo taranja tertiaire izay mameno ny teknika satria ny teknika ny fitantanana dia ao anatiny izay ny fandrarana sy ny fitantanana zany ary maro ireo filière mety ho an'ireo sikajiny baka na série A na C na D arakaraky ireo filière na izay teknika arakaraky ny filière izay safidy.